Faly miraba tsika rehetrarehetra indray a iresaka kely tsika mikasika ny publication izay nataoko tamin'ny alina satria be dia be no miteny hoe inona ny atao inona no ataontsika amin'ny herinandro ity tsika ve dia hipetraka fotsiny amin'izao dia ahoana dia izao zany no teneniko averiko ihany hitanareo daholo ny publicationko rehetra io tsy mandeha amin'ny fifidianantsika ary tsy mandeha mifidy isika ary atao izay hapa-kely dia kely dia kely dia kely dia kely ny tany olona mandeha mifidy izany zavatra izany anefa dia tsy maintsy mila ny fanaraha-masontsika izany hoe izao tsy hoe arahantsika maso akory ny fifidianana so avadika ry zareo ny safiditsika tsy izay le izy fa hoe rehefa hitany fa tsy mandeha mifiditsika rehefa hitany fa isika eny amin'ny 13 mai fa tsy any amin'ny bureau de vote rehefa hitany zareo fa izy mianakavy ihany ao anaty rehefa hitany zareo fa izy mianakavy ihany ao anaty bureau de vote dia possible ataony bourragena urne fenony registre ny emmarchement ohatra ny zavatra nitranga tamin'ny 2018 tany amin'ireo toerana enclavé rehetra dia ny fenony zareo petatondro ny emmarchement dia lazainy fa 100% no fidy teo amin'ilay toerana misy aza 118% mihitsiny ka ialana amin'izay zavatra ohatr'izay dia asitsika mpanara-maso izay bureau de vote tratratsika tsy mandeha mifidy tsy misoratra anarana amina candidat tsy miambina vatona candidat na vatona mpifidy fa mijery tatotr'olona izy dia alaitsika sary alaitsika vidéo urne tsy transparente ny ampiasainy fa urne tonga dia efa feno olona dia efa alaitsika sary alaitsika feo mividy olona izy sy mitatotr'olona anatina bureau de vote isan-karazany dia alaitsika sary alaitsika feo efa maro ireo mandefa ty aminay eraky ny faritany rehetrarehetra io ny anomalie izay efa mitranga ny anomalie efa mitranga dia tsy misy fitaovana eny amin'ny fokotany dia ireo chef pokotany no asaina amin'ny démerde fitaovana tsy manana isoloir zareo tsy manana urne transparente izy tsy manana tsisy indemnité akory na ho an'ny membre ny bureau de vote izay any fanjakana inona mahatonga zany satria tsy ampy ny vola atotony fanjakana amin'ilay fifidianana fa izy mieritreritra hoe ao amin'ny seny amin'ny HCC no anotonany vola dia eny amin'ny mitina izay ataon-drajoelina eny amin'ny propagande eny dia ireo zany no anotonany vola fa ny any anatin'ny bureau-mpifidianana rehetrarehetra any dia tsisy raha mandeha amin'izay lonina izay zany ny zavatra mitranga tsisy zavatra mandeha amin'izay lonina misy toerana sasany tsy tonga ny bulletin de vote akory nefa dia ho hitantsika fa rehefa ho amin'ny seni dia lazaina fa fidy zato isan-jato numéro 3 ireny toerana ireny na numéro 13 hitantsika tsara fa misy bureau de vote amina fokotany tsy n'existe akory misy listan'izany teo hitantsika fa ratsika tsy manana ny profitamaso ny andro ny fifidianana dia lazainy zareo fa hoe laingy zany tsisy an'izany fa nareo ara tsy teny akory nareo ara tsy nanana olona akory nareo ary zao ka izao zany ny teneniko latsinainy androany nisy nietsika fotsy mandidina ny ranonanosy raha pitsotsika mbola manoy amin'ny alarobia isika tsy misy trève zany tsika tsy nanao campagne électorale tsisy trève zany amin'ny larobia fa midina daholo foana ary isika dia ary teneniko tsika dia teneniko tsisy an'izany tsony eo hoe asa mikorotana fa pasifika tsika zao za tena miteny
raha vao tsy mikorotantsika raha vao pasifika loatra antsika raha vao ohatra tsika manaiky foana hosamborina sy ho daroana ohatran'io mitrango io dia ozy izy nreto observateur internationaux hoe lamma be mihitsy fifidianana tsisy nyconteste ny olona tsisy nandany vahoaka malagasy nekeny vahoaka le zavatra fa rehefa mampiseho tsika izay indray dia tsy anaiky an'io mihitsy amin'ny fomba rehetrarehetra na amin'ny fomba inona na amin'ny fomba inona dia atao vitan'ireo observateur izany tsy faneketsika izany atao vitan'ireo observateur africaine misy hoe manome ohatra ty amintsika ty manome lesona ty amintsika ty hoe démocratie ihany no atongavana amin'izao tsisy démocratie izany ao Madagasikara tsy misy fifidianana amin'ny lamina zany ao Madagasikara ary forcena fotsiny ny olona hoe ataovy ny fifidianana tsisy fifidianana zany ao Madagasikara tsy fifidianana io fa teatra fotsiny io ka tsika mila tonga ao anatin'io teatra io maka sara ny zavatra ataony zareo satria maskarady be fotsiny ataony ny tadidio tsara izay zavatra teneniko izay na 1% raha ny olona mifidy eo dia olona zay ny fa 100% satria tsika tsy mijery donc izay tratratsika zany dia hojerevantsika eo tsika mijery hoe firy nisan'ny olona nandeha mifidy ambenantsika mandra-parivany andro eo manisa vato miaraka amin'izareo tsika verifentsika ny émargement sao dia fenony zareo eo izany no atao mandritra ny andron'ny fifidianana ary indrindra idio daholo ny birao-pifidianana izay afaka mampanidy birao-pifidianana dia idio ny birao-pifidianana izy teny indray hoe ianao maniraka fotsiny matoa amin'ny teny an'izany tsy ho anahy ny tenenako an'izany fa ho antsika rehetrarehetra any amin'ny toerana rehetra izay misy anareo any dia manaova fitokonana eo amin'ny birao-pifidianana manaova fitokonana eny amin'ny birao-pifidianana sakano ny fidirana amin'ny toerana anaovana bureau de vote sakano ny fidirana any amin'ny toerana rehetrarehetra anaovana bureau de vote mbola averiko fanontelo sakano ny fidirana eny amin'ny bureau de vote ianareo izay miteny hoe ianao tsy hany fa tsy miatrika ny gendarme sy polisy ianareo izay ihany ka miatrika ny gendarme sy polisy dia maizako mirahina matoa izahay mbola miteny aminareo hoe zao ny atao misy ny olona atao hoe mieritreritra dia misy ny olona atao hoe manatanteraka misy ny sur terrain dia misy ny any anaty radio misy ny manentana ary ireo candidat folo izay efa manao viverignainy milatsaka eny an-dalambe efa ireny ny solotenanay izay tsy afaka mandeha eny fa tsy hoe satria izay tsy hany dia tenenareo hoe mangina fa mandefa safotsy ny vola efa mandefa koa izahay zany koa dia teneniko efa mandefa zay rano efa mandefa zay sakafo efa mandefa zay fitsaboana efa mandefa zay avocat efa mandefa zay ny soin an'ireo olona izay maratra ary izahay eto manentanareo sy mi-encourager anareo isan'andro ny ataonay fa io tsy ho anay tsy ho anahy tsy ho an'ny taranako tsy ho an'ny zanako tsy ho an'ny fianakaviako no hitolomana fa ho anao ho an'ny taranakao ho an'ny fianakavianao ho an'ny razambenao zay no hitolomanao zay tsy tonga saina amin'izany aza mitolona mipetraha fotsiny eo fa ianareo rehetrareo izay tsy nanana kara-pifidianana rehetrarehetra andana mitokona eny amin'ny birao-pifidianana izay olona rehetrarehetra misoratra tao anaty liste électorale nefa tsy voasoratra intsony mandeha any amin'ny birao-pifidianana dia mitokona eo tsy hifidy fa mitokona tsisy mahazo mifidy eto izany ny tokony ataontsika mandritra ireo roa andro ireo mandeha eny amin'ny bureau de vote dia manara-maso an'ireo zavatra mitrango ao fa tsy azo avela fotsiny eo ho désert ny bureau de vote tsy mandeha mifidy isika fa mandeha miambina ny bureau de vote mba tsy ho ahodikodiny zareo eo ny zavatra misy eo ka bureau de vote vide taux de participation 1% 2% lazainy fa taux de participation 100%. Izay tsy te hieno ana tsy maninona fa ianareo izay mieno ana dia teneniko hoe miray sahina midina eny amin'ny bureau de vote dia idio ny bureau de vote mitokona
fa teneniko anareo hoe firy nisan'ny olona izay misoratra anaty bureau de vote 400 personnes isaky ny bureau de vote ny eny grande ville de 200 personnes ny eny amin'ny petite ville. Izany olona 200-400 personnes zany ny atsasaky ireo tsy olona fa fictif. Dikan'izay zany ianareo eraky ny fokotany izay tsy manana kara-pifidianana, tsy misoratra anaty liste électorale de mandehana mitokona eny amin'ny bureau de vote. Fa amin'ireo olona misoratra ao de zareo ihany no andeha hifidy ny tenany ao ny pomba numéro 3, ny pomba numéro 13 ary tsy fantatry na manana pomba azy akoriny le vazaha anankiray atao hoe 700. Hatreto na io fifidianana io tsy mandeha amin'izay laoniny tsy manara-dalàna satria misy olona anankiroa tsy mizaka akory ny zo-pirenena malagasy kanefa izy milatsaka ao anatin'io. Izy zany Radera Nirina, 700 Daniela sy Andra Rajoelina. Ireo olona roa reo zany nanao combine mihitsy hoe andao ianao koa milatsaka de amin'izay mba misy namana. Fa hitantsika tsara izy nanomboka ny nidina teny an-dalambe ny C10 de mody maty izy, mody mitapy izy, mody hoe za mpivavaka be za zao. Tsisy an'izany fa olona voakarama io. Olona voakarama ilatsaka fotsiny io ary ny karamainy Rajoelina sy Ravatomanga ilatsaka fotsiny mba sao de hoe tsy misy andeha mihitsiny le candidat hafa tena candidat de amin'izay au moins izy misy anankiroa eo de mbola nataon'zareo forcine koa hoe alefa siteny satria nampanantena Ravatomanga isiteny hoe enao ny atao lany fa de idona amin'ny poto koa izy raha mieritritra hoe izy no lany eo tsika de fampijery rehefa vita ny fifidianana hoe lany tokoa ve. Fa io zany de teneniko anareo ny fifidianana de efa vita fa i Rajoelina ihany no ho atao lany. Na tsisy andeha hifidy ary tsika manakavy de efa misoratra any amin'ny seny ihany hoe inona ny valim-pifidianana. Fa isika kosa mila maka ny proof rehetrarehetra amin'izay amin'ny andron'ny fifidianana io. Sakanantsika ny fivoan'ny bureau de vote, ataontsika izay fomba rehetra anakanana ny bureau de vote tsy azo idirana. Fanehoan-kevitra zany, fanehoana ny safiditsika zany ary volantsika miala amin'ny bureau de vote io de sakanantsika tsy azo idirana io. Faharoa, ambenantsika ny raha ohatra ka mbola manao amboletra ihany zareo miditra amin'io de aleo ikorotana ny eo satria tsy ampy, tsisy fitaovana, tsisy bulletin, tsisy urne de ianareo no mijery izay zavatra mitrango ao de alaivo sary atao vidéo, alaivo sary daholo izay zavatra hitanareo. Mitatitra olona amin'ny camion zareo andeha hifidy de alaivo sary zany. Mandeha mameno émargement zareo de alaivo sary zany. Na raha ohatra ka tratranareo ny lehibe any bureau de vote manao an'izany de tena tonga de anaovy angaredona mihitsy ny dénoncer an'izany zavatra zany direct sur Facebook. Aza manaiky nareo, aza manaiky mihitsy hoe zay matahotra fa ny firaisankina ihany no ody tahotra ho anareo de mandehana miaraka daholo amin'io andro ny fifidianana io. Izahay nanao appel de fond ary efa maro ny namaly tamin'ny antso androany maraina. Ny teny izahay efa nanomboka tamin'ny fifidianana efa tsy manohana ny fifidianana io zay ary tsy nanaka mihitsy zay ny volanareo na ny ariary ary andeha hanaovana fifidianana. Fa ny zavatra tenenay de hoe appel de fond iambenantsika ny fanodikodinana ny valim-pifidianana izay iteo satria ho lazainy fa ambony be ny taux de participation nefa isika efa manao izay ambany be ny taux de participation amin'ny fifidianana io ary rehefa ambany be ny taux de participation de tsy misy olona azo afaka anaiky an'izany ho terena anaiky an'izany. Izany anefa tsy maintsy ananatsika raketitsika antsoratra amin'ny vidéo ary amin'ny proof rehetrarehetra témoignage sy ny zavatra rehetrarehetra mba ahafahantsika miady eny anivon'ny communauté internationale, eny anivon'ny tribunal international ary eny anivon'ny tribunal malagasy rehetra sy eny divantsika eny amin'ny 13 mai.
zay ny zavatra teneniko atsika misy manko miteny fa nga anaraka fifidianana ihany tsy manaraka fifidianantsika tsy mandeha mifidy isika le 15 alarbi le 15 isika dia tsy misy trêve izany mandeha eny an-dalambe tsika mbola manao nietsika ihany tsika manohitra an'io za rehefa miteny tsy hetsika fotsitsony hitanareo tsara angamba fa za efa tsy hetsika fotsitsony fa nenahy efa hetsika mena inona ny atao hoe mena dikany mena dia tsy manaiky dikany mena dia miady hatramin'ny farany dikany mena dia fandresena dikany mena dia ny fikirizana tsy filavona lefona zany ny atao hoe mena tsy mena andratsiraka tsy mena ny arema tsy mena ny communisme fa mena ny olona izay tsy manaiky mena ny olona izay tsy anaiky mihitsy fa hiady hatramin'ny farany na inona kidona na ino kiatra ka zay ny apitako aminareo miantso ny olona rehetrarehetra araka ny teneniko maro ny efa miantso anay maro ny efa nandray anjara na tamin'ny sabotsy teo na tamin'ny androandroany alatsinainy nanaovanay an'io appel de fond io fa izahay dia ampiambina andreo ireo fandikan-dalàna rehetra ataony zareo mandritra n'io andro fifidianana io manao bourrage des urnes raisitsika tsoratra zany raisitsika antsara zany ary tsy ekena mihitsy zany zavatra any tonga dia alerte général nanaovantsika zany andro masom-pokon'olona tsy andro masom-pifidianana fa andro masom-pokon'olona eraky ny bureau de vote zay no ataontsika faharoa manaraka an'izany manomboka androany ka hatramin'ny larbisy lakamisy tsy mijanona mihitsy isika manao izay fomba rehetrarehetra anakanana ny fifidianana io ary raha mbola mieritreritra zareo mbola hoe vita io fifidianana io amin'ny lakamisy ka satria natao amboletra dia tsika tsisy manaiky an'izany na orianany lakamisy ary na izy fa tsy velona reo zay dia teneniko ary zay no baiko pitolomana ho antsika tsy misy anaiky an'izany eo afaka mitenareo ty ady ty vehivavy ty ady ny fiainana ary mahatonga ny 1947 nisy mahatonga ny razam-betsika nahazo ny fahaleovan-tena dia satria niady izy ireo niady izy fa tsy na hoe velao zay amin'izao dia io zay ataovy andevozonareo mandrakizay eo io zay dia ataovy citoyen de seconde zone io fa matoa maty reny olona tamin'ny 1947 reny mahery fo reny dia satria mila miady isika iarovana ny firenetsika mila miady isika iarovana ny arena rehetra ao amin'ny firenetsika ary mila miady isika ho malagasy ihany no mitondra atsika asa miandro hoe tongava ty ina ny ataonay zay nge matahotra tampo mandehana daholo mandehana manomboka rapitsy tokony tsisy mandeha miasa fa manomboka amin'ny valo maraina dia mandeha eny amin'ny 13 mai eo anosy moa zany ny androany fa nyrapitsy mbola tsy haitsika indray fa miandry ny consigne avy any amin'ireo collectif isika fa dia fa mivona hoe idio daholo ny machine administrative fa manomboka rapitso idio daholo ianareo fonctionnaire ianareo mpianatra tsy mahazo bourse ianareo mpampianatra mpikaroka tsy mahazo indemnité ireo ianareo fonctionnaire be taraina hoe zao reo zao fotoana anidinareo ny braonareo idinanareo ireo mpitsara menena hoe izahay tsindrina foana zao fotoana anavotanareo any firenena hitondranareo ny anjara biriky avotsoro daholo ireo olona voasambotra tamin'ny herinandro lasa teo na ny tamin'ny lakamisy na tamin'ny sabotsy zany na ny talohan'izay avotsory satria ianareo sisa nojerevany olona amin'ny fisambosamborana io ohatran'izay koa ny gendarme sy ny polisy ny gendarme sisa mbola midaroka olona io fa ianareo polisy ianareo ao amin'ny armée hitatsika zao iny nisy colonel anankiray na sanjoro na santena fa tsy manaiky an'izao zavatra mitrango izao maninonareo ny tsy samy manampy anazy
maninona ro tsy sa manampy anazy mila firaisan-kina tompoko io ady io tsy resaka hoe faibletsika tsy resaka hoe nareo tsy stratégie fa ny firaisan-kina ihany ny stratégie atsika ny fahatongavan-tsaina ihany ny stratégie atsika ary mila mitarika ny eo akaikinao ianao ndao rehefa marobe ianareo dia miemitra ihany reo maramily reo tadidio fa ny vahoaka ao Antananarivo amanaliny des dizaines de milliers fa isika miandry fotsiny oka aloha rehefa malalaka le 13 mai vao tonga tsy malalaka izany hoe raha tsy tsika rehetrarehetra miara-mirona eny zay ny afatra omentsika androany fa te isorana sady ireo izay efa niantso anay marobe tsy mijanona mihitsy ny ty telefonako ray ity mandray niantso avy aminareo izay mandray anjara amin'ny etsika izay ho ataontsika any Madagasikara ka noho izany dia mbola manentana trany ny erikerika ny manontodra-drano mbola manentana trany tsy mandeha mifidy fa idio ny birao-pifidianana ary ambeno ny zavatra mitranga eo ivelany sy eo anatiny zay no ataontsika amin'ny lakamisy